Vatsinpana etny pasteur Ratovelo Roger. Ivavasika tompoko. Finaritra ny fory Jesosy tomponay raha mbola meno fahefana anatiny anao indray ankehitriny. Ary indreto izay miompom anahy, idera sy ame voninahitra anao. Isaotra anao no ny amin'ny fitantananao ny fiainanay tsiray avy, amin'ny fidiranao an-tsehatra, amin'ny fiainanay, indrindra ny fiainam-pananay, fa tsy ho rangoton'ny Satana ka manalavitra anao hatrany hatrany. Ary dia tonga ny fotoana izay omenao anay indray, itenenanao anay, ananaranao anay foana satria porofom-pitiavana izany, manatonanay anao amin'ny lalak'izoranay, hanompo anao mandrakizay. Koa dia taio ny fotoana androany, taio ny teny izay afafy ary mangataka famindrapo sy famelan-keloka hatrany amin'izay rehetra vita teo anatrehanao ka tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Dia anao ilay Andriamanitra ray zanakary fanay masina no tiana hiditra an-tsehatra hatrany koa amin'izao fotoam-bavaka izao voninahitra ny anaranao. Dia mankasitraka feno Jesosy malalo. Aleloia. Amen. Dia ampitombona amintsika mandrakariva ny heriavana ny fahasoavana fomba ampiadarana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny bokin'ny Romanina toko 7:17 sy 4:20 no omeny tompo ho antsika indray ho vatsy amin'izao andro anio izao. Romanina toko 7:17 sy 4:20. Hovakiko amin'ny anaran'i Jesosy tompon'ny teny. Fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Nefa marinina mamaim-pona ny fahasoavana izy noho ny fanavotana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Amin'izao andro sarotra izao dia tsy vitsy isika no toa hananan'olona trosa. Eny mety ny banky mihitsy aza. Fa isika izay mihaino ny maraim-baovao etony, moa ve fa mba nodinianao raha hananan'Andriamanitra tsosa ianao? Foy mantsy ny voalaza ny mpanao salamo hoe eny an-danitra Andriamanitra miondrika mijery ny zanak'olombelona mba hizaha na misy endry mitady an'Andriamanitra. Samy efa nivily izy rehetra ka tonga vetaveta avokoa, tsy misy nanao ny tsara na dia iray akory ary. Ary mbola no mafisim-pitoroteny izany hoe fa tsy misy olona maro ambony tany izay manao tsara ka tsy manota. Izany hoe olom-pahotana izao sy anao satria manota isan'andro isan'ora. Ary manoloana izany hotavitantsika izany dia tsarovy ry havana fa goavana loatra ny trosanao. Ary mitombo isan'andro izany. Ary ny fahotanao na kely na lehibe dia maniratsira ny fahamasinan'Andriamanitra. Ary dia trosa be mihoapapana izany manoloana an'Andriamanitra. Dia mipetraka ary ny fanontaniana hoe inona no hanoherako an'izany? Asa soa ve? Tsy eken'Andriamanitra hasolo ny trosanao izany. Fahaizana pahalalana ve? Andriamanitra nge no nanome an'izany. Vola mankarena? Tsy misy dikany any an-danitra izany. Voninahitra? Tsy ariavana. Ary raha tsy manana afa-tsy izany ary isika dia tsy manana na inona. Ary ny hafarany dia raiky trosa izao sy anao. Azon'Andriamanitra natao tsara ry havana ny mamela ny olombelona ao anatin'izany toe-javatra izany, satria tompona andraikitra amin'ny nataony izy ireo. Saingy notoloran'Andriamanitra famonjena ho fanefana trosa mamaim-pona nefa ireto olona meloka, ary dia nomeny antsika ny zanany. Ary izay no isitomana ny fohamampana antsika hoe mila mino an Jesosy sy ny asa fanavotana nataony isika mba ho voavela heloka, mba ho afa-trosa. Ary amin'izay dia tsy heverin'Andriamanitra intsony ny fahotanao, araka ny lazainy hoe izaho efa nandevina ny fahatosoanao tahaka ny zavina ary ny fahotanao tahaka ny rahona. Fa marinana mantsy no nanaovany an'izany. Voalohany Jesosy ry havana ny trosanao nefa azadino fa novidiny lafo izany famonjenanao izany, izany fanefana ny trosanao izany.
fa ho koa sy Paoly tamin'ireo kristianina atao Roma hoe fa niditra anao sy ny fonao tsy mibebaka no reketanao ny fahatezerana ho anao amin'ny andro fahatezerana sy fampisehoana ny fitsarana marin'Andriamanitra izay amaly ny olona rehetra araka ny asany avy. Ry havana, tsy Andriamanitra nanao tatitra amintsika amin'ny andro fitsarana izay ho avy tsy ho ela, fa isika no tsy maintsy hanao tatitra aminy. Satria tokoa mantsy dia tompona andraikitra amin'izay nataontsika sy izay nolazaintsika isika. Eny, fa na dia nieritreritsika aza, dia tsaroa fa samy tompona andraikitra eo anaty an'Andriamanitra isika tsirairay avy. Ny zavatra voalohany izay tsy maintsy hampaman'Andriamanitra ny olona mantsy dia ny fihetsiny sy ny fanapahan-keviny manoloana an'i Jesosy Kristy sy ny asam-panavotana nataony. Raha ny haiko mpanota isika ka nandray an'i Jesosy ho mpamonjy antsika, dia ho vonjeny isika ka tsy hiara-ny fitsarana farany izay tena mafy indrindra. Fa raha nandany famonjeny izay natolotr'Andriamanitra kosa tamin'ny alalan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, ka hifanatrika amin'ilay mpitsara lehibe, ka ho elona mandrakizay ary hisotra any amin'ny elony farany. Ary izay no tena olana, mety hevitra isika fa tsy nanao fahotana tena ratsy teo anatrehan'Andriamanitra. Isika zanak'olombelona ihany tokoa mantsy no toa miseho ho mahay manavaka ny fahotana lehibe sy fahotana kely, miseho ho mahay manavaka ny fahotana mahafaty sy ny fahotana tsy mahafaty. Kanefa ny fandavana an' Jesosy ange ka tena ota lehibe dia lehibe. Rehefa malalo amin'ny tompo, mila manamboatra aingana mikaontsika eo anatrehan'Andriamanitra isika, ary mila mamitra-pihavanana aminy raha mbola ao anatin'ny androm-pahasoavana, raha mbola ao anatin'ny andro famindrapo, ary hivelona sambatra satria mahanadidy hiaina mendrika any Jesosy Tompo ilay mpamonjy antsika. Rehefa manamboatra ilay fiainanao defisitera eo anatrehan'Andriamanitra mantsy ianao, dia ho avy Andriamanitra hanova tanteraka ny fonao ary hametraka ny fanahiny ao anatinao, ary amin'izay fotoan'izay dia olom-baovao ianao ka afaka hanao ny asan'Andriamanitra, hakatony sitrapon'Andriamanitra amin'ny fo sy fitiavana tanteraka, fa tsy terena intsony. Fa izao efa tonga ange izany ho anao izay miaina izao vato izao efa tanteraka izany tamin'ny alalan'ny fidinina Jesosy teto an-tany, efa tanteraka izany tamin'ny alalan'ny nanekeny ny anombohana azy teo amin'ny hazo fijaliana ka nanolorany tenany ho antsika, ary tamin'izay fotoan'izay no nanovan'Andriamanitra ny fontsika, ilay fo vato feno fankalana sy fialonana, feno akamoana sy fahalainana ny asan'Andriamanitra ho lasa fo vaovao, fo lonaky ny tenin'Andriamanitra, fo mahay mandefitra, fo feno fahalemem-panahy, fo feno famindrapo, ka no hamarin'i Jesosy ilay teniny hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ny mampalahelo anefa Ry havana dia vitsy ny kristianina tena miaina an'izany fanovana izany. Vitsy ny kristianina no tena mino an'izay fanovan'Andriamanitra ny fony izay, ainka atao lasa fazarana fotsiny ihany na ny fanaovana ny asa fanompoana, satria mbola ao ilay fireriana, na fazarana ny famonjena amin'ny fotoam-bavaka. Tsy mahatsiaro hoe efa misy zavatra novan'Andriamanitra nge ao aminy ao, fa no averiny fa ho toy ny taloha ihany, ka ilay fiainany jeto isa ihany no iaina isan'andro isan'andro, ary dia mazava ho azy fa mbola raiky trosa raha kristiana. Ianao nge Ry havana rehefa tsy mino ny tenin'Andriamanitra, rehefa tsy mino izay nataon'i Jesosy taminao dia mazava ho azy fa tsy nandray an'ilay famonjena ianao, ary dia ilay taloha foana no mbola fiainanao, mbola ndevo ny devoly foana, mbola ndevo ny fahotana foana, satria tsy vonona hibebaka izany mihitsy, tsy vonona ny anomana ny mandrakizay izany mihitsy, fa mbola hitoetra ao anatin'ny trosa lalandava. Anio ary Ry havana, mino ny tenin'i Jesosy amin'izao fotoana iainanao ny afatra izao. Efa tongotra mantsy ny andro farany. Ny devoly izao dia miezaka mandrakariva hanaisotra ao am-ponao ilay finoana ao an'Andriamanitra, hanala izay fanovana lehibe nataon'i Jesosy ianao izany,
ka tonga anao ho raiky trosa izay mitarika anao any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Ko mibeba fa mbola tsy tara izao. Miary miverena tanteraka eo amin'ny tompo, dia ho hitanao fa ho afatrosa tanteraka ianao. Amen. Ivavaksika tompoko. I Andriamanitra ray zanakary fanay masinao, tsapanay tokoa fa anananao trosa be da be izay. Trosa izay mbola mezanao tombonandro anay ahafahanay manefa an'izany trosa zany amin'ny alalan'ny fibebahana araka amin'ny baikonao teo. Fa raha miziroziry amin'ny adalana izay, raha miziroziry amin'ny fahotanay izay dia ho tonga ny ampamoaka amin'ny fotoana fitsarana ka ianao no anontany anay indray hoe aiza ilay trosako izay napetrako teo anaty anao. Satria tsy nirarahinay Jesosy fa namony ainao teo amin'ny hazo fijaliana ho fanavotana anay. Tombonandro androany nomenao anay, matoa mbola velona trapamijena tahaka an'izao zay dia tsy maintsy mibebaka mba hanefanay ny trosanay eo anaty anao. Satria vonina lalandavy ianao, hanafa ny fahotanay, hanadio anay ary hampiakanjo anay akanjo fotsy dia fa tonga amin'ny fotoana anao ianao ka ho anisan'ireo virjiny endry ho tafiditra ao anatin'ny fanjakanao. Mankasitraka ny amin'ny hafatrao Jesosy. Ary dia vangio ny mpanomponao tsirairay aby mba tena katoe ka hibebaka amin'izay rehetra hiverina fa kely indrindra fahotana ho tsinitsiny. Satria araka ny teninao tao dia faniratsirana ny anaranao zany, faniratsirana ny voninahitra ao zany, sy fametrananao eo anatrehan'ny fahatsarana feno izany. Ampio izay atateraka an'izany ka hibebaka isanandro ary hanavao ny fanoloran-tenanay ho mpanomponao ampivelatra ny fanjakanao eto amin'izao tontolo izao. Tahio ny tontolo androany tsirairay aby, tahio ny fahasalaman'ny tsirairay aby, omeo hery ahafahana manompo anao, omeo hery ahafahana mibebaka eo anatrehanao, omeo hery ahafahana manolo tena fa aminao ihany no hiafaranay mandrakizay. Ka dia marino ny tsirairay aby ara Jesosy, nitondra masonao ka hitenenanao aza matahotra izao ombanao. Tahaka nombako ao Mosesy nombako anao ary tsisy ajanonanao amin'izay rehetra lalakaly anao. Zao Jehovah no miteny dia tsy maintsy ho tanteraka izany. Dia tolotra indera sy ny anjara amin'ny voninahitra anao. Anao zany hatramin'ny voalohany dia anao mandrakizay. Fa mba omeo anay kosa ny fo mahay hibebaka mba ho afatrosa izay rehefa tonga eo amin'ny fanjakanao. Sotra tompo malalo. Aleluia. Amen.